Faly miarabantsika tsirairay avindrehitra tsy tia alakamisy fa 20 volana jiona ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ny rina dia tompo finoana hatrany eny isika. Alohan'ny dirantsika ny mofinainana io dia vavakantsika. Ry Tompoandriamanitra io mbola vepisaoranao izahay no ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny fitantananao ary indrindra ny amin'ny tombonandro izay nomenao anay ihany koa. Mangataka aminao izay mba hamangy ny isa-tokantrano ianao hiasa ao anivon'izany. Aoka izay tsy avy aminao tompo tsy hanana anjara amin'ny fiainanay fa tsy efa anao izahay dia mitezanao hamoky zava-tsoatrany. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. No teny mofinainantsika androany dia manao hoe manao petrakarena ho voninahitran'Andriamanitra. Raina amin'ny Samuela 1:2-7 manao hoe aza dia mahery miteny avinavina ary aoka tsy aloka ny vavanareo ny fireharehana fa Jehova no Andriamanitra ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Amen. Nahita fahitany aho no ny alina ka nasaina nijery ireo trano avo be izay naorina hanakatra ny lanitra teo amin'ny tantaran'ny fandimby hoy Matamoety. Nomena antoka ny olona fa mahazaka afo ireny trano vaventy ireny ary naorina ireny mba hanomezam-boninahitra ny tompony sy ny mpanao trano izay nanorina azy. Tsy mananontany ny tena ny tahaka an'izao ireo mpanorina azy ireny manao hoe ahoana ny fomba tsara indrindra hanomezako voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny eritreritro manao hoe raha mba hitan'ireo mampiasa ny volany amin'izao fomba tahaka an'izao manko ny fahitan'Andriamanitra azy mantsy ny asany. Manorina trano vaventy tsara tarehy izy ireo nefa fahadalana eo mason'ilay tompon'izao tontolo izao ny drafitra izy ireo sy ny tetikasany. Tsy mba dia nina araka izay tratra ny fony sy ny sainy ny fomba mety hanomezan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Very teo ho masony ny adidy voalohany tokony efain'ny olombelona. Arakaraky ny akaran'ireny trano vaventy ireny noho ny falian'ny tompony tamin'ny avinavina izay feno ambopo noho ny fananany vola azy ny ampiasaina hanomezana fahafa-pon'ny tenany sy andranitana ny fitsiritsirian'ireo namany. Ny akamaroan'ny vola izay ampiasaina amin'izany anefa dia azo tamin'ny fanambakana sy ny fampahoriana mahantra. Adinon'izy ireo manko fa misy firaketana ny raharam-barotra rehetra tokoa ny an-danitra. Ho avy tokoa manko ny andro izay atratraran'ilay lasa ny vehivavy amin'ny alalan'ny osika sy ny fahasahian-dratsy rehetra ny fefy izay tsy avelan'Andriamanitra ioarany intsony ka hianarany amin'izany fa misy fepetra tokoa ny faharipon'i Jehova. Vitsy ihany amin'ireo mpanabe sy olom-panjakana no mahatakatra ny antony mahatonga an'ireo toe-javatra izay iainan'ny fiarahamonina ankehitriny. Tsy mahay mamany olan'ny fahalovana ara-pitondran-tena ny fahantrana sy ny toerana fahadiranovana misy ny olona ary ny eloka behivava izay tsy mitsambitombo ireo tompona andraikitra ambony eo amin'ny fitondram-panjakana. Zava-poana ihany ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fametrahana tetikasa maro eo amin'ny fototra azo antoka kokoa. Ahita vahaolana manoloana ny olana mahaverevitra azy anefa ny lehilahy sy ny vehivavy raha toa mifantoka kokoa amin'ny fampianaran'ny ten'Andriamanitra. Fehezina ny tiana ambara aminao ny tia maraina ity dia irian'Andriamanitra tokoa ny hanomezantsika lohalarana azy amin'ny zavatra rehetra. Ove ny tetikasa izay tiantsika atao dia manome voninahitra an'Andriamanitra sa manome voninahitra ny tenantsika. Afaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrisy-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay tompo hay amisavisa sy andeha ao ambany fanitretena ary ampianaro izahay sy omeo ny fahendrena avy aminao mba hahafahanay mahay mitantana an'ireo fahaiza-manao sy ny harena izay efa nomenao anay tsirairay avy. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen.